Varotra ve ianao? Sahirana manao kajy? Lany fotoana mandiso calcul? Mila facture professionnelle ve ianao? Te hanatsotra ny fanaovana inventaire, gestion des stocks, tableau de bord. Ity ny vahaolana ampiasao ny logiciel de vente kirakirahan'ny Loginas. Faly miarabantsika rehetra ray manontolo ny tenako manjoy an'izao vidéo zao. Eto za dia mivarotra an'ity logiciel mahafinaritra be ity. Logiciel natao higerena ny ventenareo, na grossiste nareo, na détaillant nareo, ninona entana amidinareo. Indrindra ho an'ny grossiste, na mpivarotra PPN ianao, na grossiste na boisson ianao, na mivarotra appareil électronique ianao, na électroménager. Rehefa produit amidy dia afaka gérena amin'ity daholo ny ventenareo. Avantage geza be amin'ny fampiasana an'izy ity dia voalohany indrindra dia migérer fotoana ianao, ary tena vetivety kely tokoa ny fanaovana ny calcul. Ahafanao ihany koa migérer tsara ny ventenao mba tsy hisy diso ny calcul na hoe hanao erreur ianao. Ankoatran'izay ihany koa dia ahafahanao mandray fanapahan-kevitra izy ity, satria rehefa mahita le tableau de bord ianao dia mahita hoe tiany ampy, tiany tsy ampy, ty produit ity tsy dia mandeha, ty mandehandeha, dia eo ianao no mahafantatra ilay programmanao inona ny décision raisiko zany manoloanan'izao zavatra. Ankoatr'izay ihany koa sécuriser be ny données anao, satria voatahiry eo daholo ny amataona maro amin'ny alalan'ny fichier anankiray nataona maro aza dia afaka hitanao daholo, ahitanao tsara ny évolution ny varotranao. Eny ary tsy ampiandrena fa andao arahantsika amin'ny tsipriany ary ilay vidéo atsika manarahatra amin'ny farany tompoka makasitraka indrindra. Eny ary dia ndao ary hojerentsika hoe tahaka an'izao zany le logiciel rehefa vidinao dia misokatra any aminao le izy. Dia ohatra zany zao hoe tiany ana ty logiciel de vente ty, dia sokafako le izy dia normalement tsy dia loatra ny manokatra anazy fa tonga dia misy an'ilay hoe login no andrasanareo. Dia ity login ity moa zany rehefa mividy anazy nareo dia rehefa alefanareo le vola amin'ny hainy vola dia omeko anareo ilay code miditra voalohany eto amin'ity login ity. Zany hoe rahantsika mijery eto aloha izy zany zao, fa tsy hoe ty akory no omena anareo, fa ohatra ty zany zao le izy fa tsy ty no hany nasa dia mot de passe nasa 11. Io izy zany zao misy compte anankiroa. Le compte voalohany eo zany le antsoina hoe compte administrateur. Raha administrateur zany hitako dia afaka miditra amin'ny manana accès amin'ny rehetrarehetra ko, afaka manova données ako, afaka mijery ny rehetrarehetra. Fa raha compte commercial kosa no ahiditra anao dia mazava ho azy zany fa ny asa amin'ny maha commerçant anao fotsiny ny azonao atao, maniditra facture, manao vérification na stock sy ny sisa. Dia rehefa vita le izy dia validena, dia misy zavatra mitranga eo rehefa eo. Io zany le izy hoe connexion réussite en tant qu'administrateur. Zany hoe efa tena tafiditra administrateur izy ianao zany dia afaka manovana azy rehetrarehetra. Rehefa administrateur zay ianao dia afaka miregle an'ity utilisateur ity. Ato zany raha mijerisika dia efa nanao ohatra anankiray, nanao ohatra kely ato taloha fa afatsika reto. Raha ohatra hoe manana io zao le compte-ny administrateur dia afaka ovanao ity mot de passe ity, tsy voatery hoe io fa zay tianao, ny anarana koa afaka ovanao. Fa afaka ohatra hoe manana commerçant anankiray ohatra hoe narindra dia mot de passe ndao ataontsika hoe 002 dia ny rôlany tsy mety le izy raha vao zay ataontsika hoe narindra 2 dia atao amin'ny admin misafidinareo hoe commercial. Zay fotsiny tsy mila validena le izy, dia afaka manao login amin'izay ako. Ohatra zao vadikako commerçant ity dia narindra dia avy eo narindra 2 dia validena le izy. Normalement tsy misy an'ilo le izy fa tonga dia efa mandeha ho azy iny, fa misy zavatra mbola midy kely fotsiny eo dia afaka mandeha amin'izay ny rehetrarehetra zany. Eto amin'izay zany compte commercial tsy afaka miditra aty amin'ny données izy, tsy afaka miditra aty amin'ny
utilisateur izy tsy afaka miditra prise fa tsy maintsy mahazo lalana avy amin'ny tompona magasin fa afaka miditra ty izy zany fa ny azony dirana dia ty amin'ny entrée asan'izany vente sy ny tariny rehetrarehetra fa atao aloha iverenantsika compte verenantsika compte utilisateur aloha afahako manazava anazy ny zavatra rehetrarehetra ty zao le izy na 111 dia aveo dia validetsika le izy dia connexion tant qu'administrateur zay zany mahakasika niny voalohany indrindra aloha zany iny administration iny. Eny ary ndao ary mijerentsika eto amin'ity branche le hoe interface ty rehefa ao anatin'le hoe interface moa zany dia tsara marihana tsara fatarina fa misy zavatra maromaro zany tsy maintsy mba respectentsika arakaraka n'ilay namorona n'ilay logiciel dia ny anazy zany tahaka zao zany zavatra tsy maintsy mba respectentsika mpampiasa an'ity loginasy ty. Voalohany indrindra aloha zany ny resaka hoe menu aiza no ahitana ao an'le hoe aiza daholo ny feuille atao anatin'ity loginasy aty dia atao amin'le version 1.2 dia somary niova kely ilay interface rehefa te hijery zany tsika hoe te hiditra vente te hiditra stock dia aiza misy an'izay maketo amin'le hoe menu eto fotsiny ianao tianao ity menu ity dia eo amin'izay anao zany no misafidy. Antony nandrovana azy somary raha tonga dia tiana afisetsika permanent dia somary mibahambahana toerana loatra zay ka tsy ampy le zone de travail dia somary nisy modification kely. Tianao vente zany aho dia mikitika an'ity menu ity dia miditra any amin'ny vente zay ohatra hoe te hiditra any amin'ny dépense ohatra dia kitianao fotsiny makato ohatra zay dia mitady an'iny menu iny fotsiny ianao fa misy an'io daholo ny interface rehetrarehetra zany dia miditra makany fotsiny ianao. Zay aloha zany voalohany indrindra mahakasika ny menu. Manarakaraka an'izay le misy an'le hoe mode traitement sy travail aty tsara zavaina ihany. Normalement moa ho anany tena mampiasa le izy sona zay mikira mahay tena mahay le lafiny aran'ny excel fa de toute façon zany tena mila le izy fa na izana tsany andrindrina reo mahavoakitika tampoka dia ahoana tokony atao inona no dika le hoe mode travail sy lay mode traitement. Ny dika le hoe mode travail zany dia hoe ilay interface le zany dia atao an'le hoe efa fiasana fa tsy manao tsy manamboatra logiciel zany hoe ho anao zany le mampiasa le izy dia amin'ny ankapobeny dia mode travail. Fa ny mode traitement kosa raha ohatra nareo ka mety misy manana olana dia kitihako amin'ny alalan'ny desk ny ordinateur anao dia mila an'io mode traitement io ako miseho daholo ny quadrillage iray manontolo ahafahana miregle alizy nao any andramany tahaka io efa hitantsika io zao mode de travail io zany tsara be fotsy be ny interface tsisy an'le kazikazy mahay excel azy. Fa rehefa kitihako ty mode traitement ty dia mitranga daholo ny kazikazy satria ilain'ny mpamorona itony cellule misy an'le izy tony ka ho antsika raha mivarotsika dia tsy dia ilayntsika loatra ilay mode traitement fa mode travail mety amintsika. Dia ny zavatra mitranga rehefa mikitika an'le mode travail indraindray anao hoentiny any amin'ny page hafa any fa tsotra kely miditra menu fotsiny ianao dia miverina any amin'izay page tianao ale. Zay zany le izy. Ny antony mantsy dia zao mety mahatsindry tapoka nareo mode traitement dia ohatran'ny lasa hafahafa be ny interface le izy tsy dia mety loatra amin'le hoe ianao rehefa miasa fa rehefa mahatsindry tapoka an'izy ianao dia kitio ny mode travail dia aveo ianao miverina any amin'ny interface izay tianao ale. Zay mahakasika an'iny mode traitement sy travail iny. Eto indray tsika iresaka amin'le hoe verrouillage. Logiciel ray manontolo dia samy manao an'ity daholo hoe misy partie azon'ny utilisateur kitihana, misy kosa ny partie tsy azon'ny utilisateur kitihana. Na dia commercial ianao na administrateur dia misy partie tsy azonareo kitihana satria raha vao kitihanareo dia miova ny formule. Ahoana ny ahafantarana an'izay hoe ty azo ovaina ty tsy azo ovaina. Efa io zany ilay signalany hoe rehefa mahitatsika reny tire reny ohatra zany zao ato zao misy an'ity ohatrany hoe tire ty zao ohatrany misy tire ty misy tire reto page ray manontolo reto zao misy tire reny zany dia natao ho kitihanareo utilisateur. Zay zany le izy nataonareo ho kitihan'ny utilisateur ireny partie misy an'ireny tire reny fa ny partie kosa tsy misy an'ireny dia tsy azonareo kitihana. Ohatra zany zao ny PU
ny PU tompoko dia efa ny ordinateur manaovandreny total dia efa ny anina manao anazy. Ato koa zany zao normalement ty code produit ty tokony mbola anareo ihany koa no manao an'ity andrasiko dia hovatsika ataoko tiretireny rehefa any amin'ny ananareo fa adiny kely manao anazy. Dia ohatra zany zao ato zao rehefa manao recherche produit ohatra hoe manao recherche en piscine ohatra zao resaka pharmacie ty dia ato zao azonareo kitihana azonareo kitihana zany eny amin'ireny partie reny. Dia amin'ity koa zao azonareo kitihana ato zao misy hoe fournisseur ohatra soratanareo ato randry ohatra ny mpamatsy ny entananareo ny échéance fotoana ambavana vola ohatra ataontsika hoe partie azonareo kitihana zany 12/04/2025 ohatra zany. Dia any zany azonareo kitihana mitombo produit to mazava ho azy azonareo kitihana. Andray ohatra anankiray farantsika ohatra zany zao ato amin'ny vente aiza zany zao partie azonareo kitihana ny azonareo kitihana zao dia ato nom du client nareo mahafantatra le izy ato amin'ilay montant payé le vola nomen'le olona ato amin'ny produit azonareo kitihana eto amin'ny recherche ary ato amin'ny code. Fa ndao raha antsika kitihana azy ohatra zany zao manao tentative nareo kitika ato anatin'ny PU dia te hanovina ohatra hoe tsy le tsy azonareo kitihana le izy misy an'iny zavatra mitranga iny zany na dia mikitika ary nareo tsy tafiditra mihitsy nareo. Fa raha ohatra manana olona nareo ato amin'ny PU tsy ao no miregle anazy tsy eto fa miditra aty amin'ny menu nareo dia miditra aty amin'ny prix dia ato nareo no mamoaka an'le izy no manova an'le izy fa any zany tsy azo kitihana. Zay zany makasika ny interface amin'ilay verrouillé. Manarakaraka an'izay koa dia ny resaka zoom matetika zavatra mitranga any amin'ny tableau de bord ohatra hoe miditra aty amin'ny tableau de bord tsika ohatra zany zao eto dia raha mijerytsika misy partie zao tsy tafiditra ohatra ny tsy hita tsara dia kitihanareo ty moins ty zay aty ajereo tsara ny souris makany aty eto ambany eto dia tsindreo ny moins ataovy amin'izay arakaraka an'izay itiavanareo anazy afaka angezanareo be io fa izay itiavanareo anazy zay interface metimety aminareo zany no atao. Dia chaque fois nareo miova ohatra ray ohatra ny ato manao vente na manao période dia ohatra ngezangeza loatra somary afaka akelezana zao izy hita tsara. Zay zany makasika ny zoom iny interface tsy maintsy ilainareo zany zay zavatra rehetrarehetra zay. Taondray ary jerevantsika ato amin'le resaka produit ato amin'le resaka produit amin'ny ankapobeny ianao raha vao manokatra an'le Excel dia matetika hoentina ato amin'ny vente dia ny zavatra ataonao aloha zany dia tonga dia miditra ato anatin'ny menu dia miditra ato amin'ity vente ity ato zany tsy vente azafady fa ato amin'ny produit tahaka an'izao le izy. Somary niova kely tato amin'ny version 1.2 somary namaivanina ny asanareo utilisateur fa ny ordinateur no tena ampiasantsika hanao anazy. Dia inona le fanovana misy tamin'le version 1.1 dia zany teny hoe tsy mahazo manisy espace tsy mahazo manisy an'izao fa rehefa ato kosa nareo dia izay tianareo soratana afaka soratana fa saingy ny ordinateur no manova an'ilay partie tsy eken'ny ordinateur ho lasa underscore. Ina moa le underscore le underscore le ao amin'le 8 iny ohatra ny tire ambany kely iny iny natsoina hoe underscore dia zao zany zavatra ataonareo anareo izay efa mampiasa le logiciel vaovao ty tonga dia soratanareo fotsiny ilay anaran'ny produit anareo. Ohatra zany zao hoe paracétamol tsaratsara kokoa ataontsika majuscule ohatra ataontsika resaka pharmacie ato moa zany ho an'izay vao mampiasa le logiciel dia tsara zavaiko ihany ohatra zany zao hoe ato amin'ny paracétamol ohatra zany zao hoe raha ataontsika hoe misy karazany lay paracétamol zany tsy dia pharmacie loatra tsy dia mampantatra an'izy fa ndao ataontsika hoe paracétamol comprimé ohatra tsy haiko mety misy ve zany dia mety misy ohatra ny hoe paracétamol buvable ohatra zany fa tsy daiko loatra le izy dia ny ato zany le karazany le entana zany no misoratra ato karazany entana dia soratanareo makany daholo ny karazan'ilay entana. Dia ato ndray ny unité inona moa le unité ny fomba hivarotanareo anazy. Raha paracétamol zany zao mety mandeha izy par pièce
dia soratanareo hoe pièce dia mety mandeha izy a par ataontsika hoe plaquette mety mandeha izy a amin'ny boîte zay a ohatrohatran'izay zany izy ataoko fangaroantsika amina zavatra hafa amin'izay mba mahazo fatanareo aho ny mivarotra rehetrarehetra izy amin'ity ohatra indray zany anao mivarotra ataontsika hoe grossiste na boisson ianao dia ato zany soratanao hoe THB zany zao anao mivarotra labiera zany anao a THB dia ny THB misy 33 centilitre dia ato zany a dia misy ny 65 centilitre dia ny fomba ivoarantanareo anazy raha grossiste amin'ny ankapobeny a bouteille na cajot ohatraohatran'izay dondre ohatra anankiray ihany tsika io zao resaka boisson dondre ndray ohatra anankiray tsika na resaka PPN PPN ndray ohatra raha mivarotsika ohatra hoe spaghetti a dia soratanareo ato ny karazan'ilay spaghetti ohatra zao misy Francia misy Rossini ohatran'izay Rossini dia ny fomba ivarotanareo anazy a mety pièce mety carton satria mety samy hafa vidin'le pièce sy le carton zay moa tokana hoe tsy maintsy atao samy hafa le izy dia mino anga mahafa mazava zay karazan-javatra anankitelo zay a efa ampy ahafanareo comprendre izy dia raha misy karazany dia alefanareo makany fanamariana tsy voatery hoe fenona le izy raha ohatra hoe misy produit sady tsisy sous catégorie zay tsisy équité ohatra ataontsika hoe raha mandray ohatra hoe ina zany zao ohatra mandray ohatra tsika hoe briquet ohatra mety misy sous catégorie zay fa ndao raisika hoe tsisy sous catégorie le izy briquet ohatra hoe briquet dia tsisy sous catégorie tsy maninana tsisy raha tsisy karazany fotsiny karazany ray ihany no amidinao dia afaka tonga dia ataonao ato fotsiny hoe briquet pièce zay fotsiny ohatra le izy dia na tsisy unité aravareva zay le izy dia mety afaka ataonao hoe asianao sous catégorie fa tsisy unité tsy maninona zay raha misy le izy fa kosa condition raha misy produit misy karazany dia tsy maintsy apetraka nareo zany ilay karazan'ilay produit ao dia ndao ataonareo makany fa tsika tsy andafy fotoana anao lava be to fa tonga dia manao copie anankiray anao reto zao karazana entana pharmacie zao reto efa misy mampiasa le izy dia mety tsara ho anareo pharmacie mety tsara le izy dia copieko eto le izy dia coletsika eto mba tsy aela le izy zahako moa tsy dia mahay loatra le resaka pharmacie dia andramantsika colena eto dia ataontsika ohatra zao fa ho anareo moa zany tsy maintsy hoe mandikina satria mbola vita io amin'ny voalohany indrindra zay dia inona raha zavatra ataontsika vita zay dia kitianareo ity valide le nom ity ndikany hoe valide le nom io dia hoe ahiditra ny anaty entrée ahiditra ny anatin'ny branche ray manontolo ity logiciel ity ireo produit anao rehetrarehetra ireo zay ndikany le hoe valide le nom dia izy koa tonga dia micorrige anazy tady zao raha mijantsika misy espace fa normalement tsy miautoriser espace ity fa tonga dia ity valide le nom ity no manamboatra n'izy rehetrarehetra zany dia tsindritsika ny valide dia miandry kely arakaraka n'ilay abetsaka ny produit anao zay zao reo raha ohatra zany reo ny abetsany dia zay zao dia efa tafiditra le izy tafiditra ny entana dia tsindrinao ny ok fa raha ohatra ka centaine de produit anao dia manentana anao mba hanana faharetana aza kitihana mihitsy ilay ordinateur raha tsy vita ilay izy rehefa kitihanao izy dia ohatrany misy aniny ohatrany boribory kely ohatran'iny mbola miasa zay le ordinateur avelao ho vita tsara izy fa indray mandeha any anao manao an'io fa tsy hoe isaky ny mampitra produit anao dia anao an'iny foana le izy fa ny mampitra produit moa zany kindraindray satria rehefa misy miova dia rehefa misy miova koa ohatra le produit ohatra zany nanampy anao taty nanampy ohatra ataontsika hoe cache-bouche ohatra hoe nanampy cache-bouche fotsiny tsisy any fa tonga dia varotoko cache-bouche fotsiny izy dia rehefa manampy an'io anao dia tsindrinao raha mijery sotsika dia ny cache-bouche tsisy
espace manovako anazy fa rehefa manidry le validéloanao dia rehefa miandry kely eo ako dia aovany asian'ilay underscore amin'ilay cache-bouche satria ny espace dia tsy autorisé ato anatin'le izy zay fa afaka manidry espace nareo fa ny ordinateur no manamboatra anazy zay zany le zavatra ataonareo dia isaka mampitra nouveau produit nareo dia tsindrina foana ilay validé fa fanamariana kely ihany atao amin'le resaka produit zavatra mitranga raha mijery ohatrany somary kelikely la izy kelikely lay colonne zany na le tsanganan'le izy satria raha vao ngeza be dia tsy ho hitanareo ny unité mety so catégorie roa dia tsy hitanareo ny unité ka zavatra mety mampatahotra kely anareo dia izao ohatra hoe manoratra ato zany nareo dia somary lavalava le anaran'le izy dia mety tsy mitranga eo daholy raha tsy mitranga eo daholy izy tsy mampaninona zay satria le izy tsy hoe tsy feno akory le anaran'le produit anareo fa miafina fotsiny ao ato zao misy an'ity hoe comprimé 500 grammes ty dia rehefa manoratra ato zany dia ohatra ny manoratra hoe comprimé ao dia rehefa manoratra azy aloha zany hitako tsara mihitsy 500 grammes ao fa rehefa aveo iny rehefa tsindriko le entrée dia ohatra ny 500 grammes ihany ny hitako ao fa iny zany hitanareo avao iny raha ohatra tena te hijery an'le izy nareo hoe inona marina tokoa ary le misoratra ao dia afaka kitihanareo ty affichage ty nareo ato amin'ny misy hoe barre de formule ty kitihanareo le izy dia rehefa ampandalovinareo dia hitanareo le soratra feno ao zao le izy fa tsy maninana tsy mijery an'iny ary nareo fa rehefa vitanareo soratra tsara fotsiny le izy dia tafiditra ao foana zay ny produit anao zay zany le fanamariana kely rehefa tsy ilanao iny dia verina affichage ianao dia décochena iny barre de formule iny zay zay aloha zany fanampin-kely momba an'iny ary dia zay aloha zany ny étape voalohany ataonareo fa rehefa aveo nareo zany rehefa vita daholo ny produit dia miditra amin'ny étape manaraka nareo ao amin'ny resaka prix fa saingy zao aleo fitana tsara mihitsy aloha ilay produit zay miditra any amin'ny prix zay tsy manina moa zany na hoe any orinany misy produit fanampiny fa raha amin'izao départ zao dia aza mainka miditra prix aloha raha tsy vita daholo ny produit anareo rehetra fa zay mahatsara azy zay zany conseil avy aty amina satria mety somary mety manana fahasahirana kely nareo lasa tsy automatisé le manao an'le copie dia mamerina zavatra imbeta be nareo fa rehefa vita iny dia miditra atao amin'ny prix amin'izay tsika kitianao fotsiny atao amin'ny menu dia miditra atao amin'ny prix raha mijery tsika dia mbola tsisy ninina atao amin'ny prix fa ny ordinateur ndao asiantsika micopie an'izy alao tsara azotsika kely ihany ilay logique an'le izy zany hoe niditra le prix am'izay zany tsika dia raha mijery tsika amin'ny paracétamol zao misy karazany 2 fois 3 égale 6 zany hoe misy paracétamol comprimé pièce paracétamol comprimé plaquette paracétamol comprimé boîte dia misy koa ny paracétamol buvable pièce paracétamol buvable plaquette paracétamol buvable boîte mety misy zany na mety misy fa ny ordinateur zany no asaintsika micopie an'io ohatra koa zao raha itsika le THP mety misy zao THP 33 bouteille ohatriny amin'ny prix izy THP 33 cajot ohatriny amin'ny prix izy THP 65 bouteille THP 65 cajot makany zany dia ho ahitrantsika le prix dia rehefa aveo miditra ato amin'ny menu fotsiny sika dia atao amin'ny prix zay zany le logique an'le izy dia ny ordinateur no asaintsika micopie an'izay fa tsy tsika akory no hanao anazy marina fa hoe azo atao ohatra zao afaka mijery tsirairay ato nareo zany hoe lasitsika mijery paracétamol dia 500 ty zany zao le izy 500 grammes dia mijery makato fa somary mbola elaela izay zavatra zay fa tonga dia ty fotsiny nokitiantsika ity hoe copier produit zay zany le étape kitianareo le hoe copier produit fa saingy miandry fotoana kely satria fantatsika hoe raha manana centaine de produit ianao ny manao copie zay centaine de produit zay raha betsaka so catégorie tady tsara fa efa mahatratratra ny amin'ny 1000 mihitsy ny produit ho copiena makato amin'ny prix zany dia somary miandry elaela kely zany ilay fanaovana anazy arakaraka le produit ihany moa zany io fa raha reny zao nisy an'izy dia zao zany ny faharetany tsy tapahako mihitsy le vidéo fa aloha iarahantsika mijery eto mihitsy hoe vetivety ve safoy no anaovany azy raha ohatra zany ka mihoatra 100 manomboka hatreo amin'ny 100 io
dia mety mahatratratra any amin'ny 3 minutes 5 minutes entre ny 5 à 10 minutes eo mihitsy raha ny faharetana izy ka rehefa vita zay dia afaka hoe kitianao dia lasa menao misotro kafe kely na manao zavatra zay zao. Io zao le izy efa vita copie automatique terminé avec succès. Vita zany zao le izy dia tsindrinao any ok reo zao le paracétamol natinitsika teo misy paracétamol comprimé pièce makamakany dia tonga dia izy avy hatrany no mizarazara le izy. Zero zao efa mahatratra 89 sady ilay produit raha mijery tsika atao amin'ny produit juste hoe 19 fotsiny kanefa rehefa avadika atao amin'ny prix le izy dia mahatratra efa 100 latsaka kely. Ka zay teneko hoe somary manana faharetana kely nareo raha ohatra ny hoe mahatratra any amin'ny centaine any ilay produit anao. Dia vita zay dia inandray ny étape manaraka lasa amin'izay nareo midresy an'ilay prix an'ilay izy. Arao tsara fotsiny linona comprimé paracétamol la pièce ohatry ny nangalanao anazy zay le hoe prix d'achat mety hoe nalanao mety nalanao 20 izy dia prix de vente namidinao arzay. Inona le PUC prix spécial mety any pharmacie tsy dia misy fa any amin'ny sehatra fa mety mitrango zany ohatra mitrosa lava le olona na hoe olona efa mitrosa oranao foana zany izy dia nampiakarina kely izy ampiakariko 10 ny prix an'ilay izy. Inona ilay avertissement? Ny avertissement dia le hoe inona rehefa latsaky mifiry ny paracétamol anao dia alatsaka koa ny miavertir ny excel. Ohatra zany zao hoe rehefa ataontsika hoe rehefa latsaky ny 10 pièce na ataontsika latsaky ny 20 pièce paracétamol dia efa tokony miteny ny excel hoe efa tsy ampy tsotra izy tokony ty tokony hividy entana. Zay le avertissement afaka hovaovanao amin'ny zay tiavanao azy io. Code produit, inona dikan'izany hoe code produit zany ny code afantaranao an'io produit io afaka afoizinao ilay paracétamol mba tsy adika anazy lavabe nareo rehefa manao vente satria andra ny lehibe ny olona dia maikamaika anao zay zavady kely. Dia ohatra ataontsika hoe afoizika ohatra hoe para fotsiny ny paracétamol zany comprimé pièce paracétamol ohatra zany zao io ataontsika hoe ataontsika afoizika ohatrany hoe par CP zay le comprimé pièce par CP fotsiny ohatra nanaovako anazy dia mora dia davina kely rehefa miditra any amin'ny produit nareo ohatra zany zao anao ampiditra any amin'ny vente tonga dia rahantsika zay par CP zao dia vita tadidinao kely zany zay code zay. Ohatra zany zao ato mijerentsika hoe par CP dia tonga dia hitanao io paracétamol comprimé pièce tonga dia fantan'ilay izy. Fa raha ohatra hoe produit hafa ny ao dia tsy ohatra hoe ohatra dia tsisy ny aninona amin'ny trano ao zay aloha zany ny ilaivana an'ilay code produit. Verina kely tsika any amin'ny produit any amin'ny prix azafady fa io tsy maninona koa io nataonao fotsiny ara fa ino fotsiny mila manavaka mila mizatra satria ny antony ilaivana an'ity zany dia hitanareo rehefa hoe misy an'ilay produit mandeha be rehefa misy an'ilay produit mandeha be dia afaka ataonareo hoe fotsiny na B fotsiny na C fotsiny izy nareo no mahalala an'ilay izy. Ohatra zany zao rahantsika hoe ty THB ty atao fianotsika kely ohatra hoe tsy mahalala an'ilay prix an'ilay izy ohatra ataontsika hoe 2 nangalana an'ilay THB kely dia amidiko 240 dia prix spécial ho an'ilay olona mitrosa apitsika 100 ny avertissement rehefa latsaky ny 15 ohatra ny bouteille akao dia miteny ny excel inona ny code produit atsika no ataontsika hoe THB zany dia hoe T3B fotsiny ohatra T3B zany hoe THB 33 bouteille zay le izy. Dia nao ngasitsika anakiray ato amin'ny 65 ty zany raha isika ohatra hoe nalantsika 3 ametsitsika 103 dia ho an'ny PUC apitsika 100 rehefa latsaka ny 20 io dia miavertir dia nao ndray ataontsika hoe T3 T6B dia zany T3B ndray T6B. Afaka manamboatra etikety kely nareo dia apetraka nareo any amin'ny produit anareo any hitanareo isan'andro dia moramora kokoa izy. Dia inona mahatsotra indrindra rehefa manao vente amin'izay ianao
mainga be zany le olona dia tonga dia hoe T3B fotsiny dia mivoaka ny THB miaraka amin'ny prix-any, dia T6B fotsiny dia mivoaka ny THB 65. Zay ilay fanaovana anazy zany manatsotra ny asa tokony ataonao. Fa izy io conseil kely, mila mizatra ianao fa mahafinaritra be mampiasa an'io rehefa tena zatra ianao fa fotsiny mila mizatra tsikelikely zany ianao afaka apetaka nareo etikety kely eny hoe teo ilay anaran'le produit dia ny afaka ny hoe mpiara-miasa no miteny hoe TB3 ray na ataontsika hoe T3B ray T6B ray vetivety kely ny andiranareo an'le izy au lieu de hoe anao recherche ohatr'izao nareo atonareo mba jereo tsara le temps mbola lany mbola fotrao zany izy mbola ela be vao mitady THB nareo dia mijery so kategoria nareo dia zay nareo vao miditra ato amin'ny bouteille nareo somary elaela zay par rapport amin'le hoe T3B zay dia vita le izy. Faran'izay tsotra kely zany ny fanaovana anazy zay zay aloha zany le izy. Atao hiverina ato amin'ny menu ato amin'ny prixtsika zay ny ilavana an'ilay code produit dia fenonareo makany. Fa ndraindray mety be da be le izy dia misafiritaka amin'izay lohanareo inona ary ny atao. Raha ohatra ka tianareo filtrena le izy hoe zay partie fenoko ihany aloha no asiako ohatrany hoe ny amoxy ihany no asiako miditra atao produit tsika hitanareo eto amin'ity recherche ity dia manindry AM fotsiny nareo ohatra hoe soratanareo le produit ohatra hoe io dia tsy de consent fa kitihana fotsiny avy eo ny ok dina zavatra mitranga le momba ny amoxy ihany sisa mitranga eto dia mameno amin'izay nareo. Rehefa tianareo hitranga daholo ireny nefa le produit dia kitihanareo fotsiny ty affiché eto ty dia mitranga daholo ny anaranareo ohatra fotsiny ray hoe ndao ary ohatra zany zao hoe spaghetti ihany dia soratanareo hoe spa dia manindro ok nareo dia zay teny misy spa ihany no mitranga eo dia mameno an'le izy nareo zay makany zay aloha zany ilay fomba famemonana anazy kitianareo ny affiché koa raha tianareo hitranga daholo ny produit rehetrarehetra tsy mila hoe enregistrena fa rehefa vitsy dia efa hitany anatin'ny zavatra rehetrarehetra ny prix anareo. Fa fanamariana kely alohan'ny vadiantsika any amin'ny etape manaraka mbola ato amin'ny prix ihany raha ohatra zany zao nareo napiditra produit vaovao taty aoriana ndao raha isika ohatra hoe nivarotra Farilac dia misy ny Farilac 500 grammes dia 1 kilo ohatra tsy dia mahay loatra le izy fa ohatra zay misy ny pièce dia misy ny carton dia rehefa aty aoriana nareo mampiditra le izy dia ny tsaratsara tsy mikitika lay ino moa izy ty tsy mikitika an'ity ato amin'le prix izy ty ato amin'le prix tsy mikitika an'ity copier le produit ty tsony satria mikorotana aby le produit le ino izy ty le achat-nareo zay zany mbola hoetreretina any amin'ny ino izy ty mbola hoetrentsika any amin'ny logiciel manaraka any amin'ny 1.3 be zay ho atsaratsika zay fa zay aloha ny azo atolotra ato amin'ny 1.2 tsy mikitika le produit tsonareo zany hoe zako moa zany tsy azo alakitely mba tsy hampisy erreur fa rehefa nisy an'izay zany zao dia validenareo aloha adino sekely valide anazy atao produit dia validena aloha tia dia miandry kely dia miandry kely an'ilay fotoantsika le miteny izy hoe tafitra ny entana zay zao vita dia miditra ato amin'ny prix amin'izay tsika dia rehefa vita zay dia mampiditra amin'izay nareo kitianareo ato ty afarana ambany dia tsindrinareo ty flechette kely ty dia rehefa tsy mahita produit eo nareo tsy hoe tsy hita le izy fa miafina ambonimbony ao kitianareo ty ohatran'ny flèche miakatra kely ty dia io ilay Farilac normalement izy aty amin'ny farany ambany aty dia ampidirinareo manuel aloha zany le izy satria rehefa misy produit vao mitranga vaovao dia mino fa tsy dia hoe ela be loatra koa mampidra an'izay raha produit raisy voany mety misy fitrangany dia tonga dia manampy ao nareo tonga dia soratanareo ato ny prix d'achat sy ny makany zay dia fanamariana ngeza ihany koa fanamariana ngeza ny tena tsara dia zao rehefa manao anazy nareo dia tena kadio tsara mba tsy hoe isy erreur ilay fomba fanoratanareo anazy ohatra zany zao ty misy hoe plat tokony hoe plaquette reny mba izao raha olona mba tsy diso amin'ny voalohany fa ny tsaratsara koa zany dia
aleo tena manao vérification tsara zay vao manao validation de nom satria raha voa théorie nareo vao ovanareo indray tia pièce mifanoratana anazy ataoko minuscule fa zay nytiako aleo tsy manao an'izay fa aleo gardena inona ataonareo voalohany iny zany rehefa validé leo anao dia aza manova anarana produit intsony raha azo atao zay fa raha tena ana moa zany tsy maintsy hoe manovinareo rehefa tena misy cas de force majeure farany tiako dia tsy manova produit une fois validé ilay satria lasa manakorotana ilay calcul zay no raha isika ohatra fotsiny ohatra hoe ty 250 dia mba hitraitra fotsiny ianao hoe ataoko 250 soratra rangany izy io fa tsy tiako le chiffre aleo tsy manao an'izay fa lasa samihafa ny produit 250 soratra sy samihafa le 250 chiffre dia lasa nanareo raha sahirana mijery any an'ilay stock hoe ahoana koa ty 250 soratra sy ana ty nareo ihany mantona an'izay fa aleo tsy hiovana une fois tafiditra ilay produit ka solution amin'izay alohany validénao vérifiao tsara ilay izy zay vao miditra any amin'ny étape manaraka zay zany amin'ny fanamarihana kely dia vitsy zay prix zay dia milamina amin'izay ianao amin'izay ihany no tena atao hoe asa ngeza ho anareo ny antony dia izao satria izay mpamorona tompoko dia tsy mahalala ny produit amidinareo sy ny prix ary zany amin'ny ankapobeny dia confidentiel nareo ihany tokony mameno anazy ka tsy maintsy misy afaka manokana fotoana kely nareo hoe tsy mbola mampiasa ilay logiciel aloha fa mba manokana une semaine na 3 jours arakaraka ny rapidité any tsiraray dia mba mamono andro kely aloha nareo mampiditra ilay produit anareo dia avy eo nareo milamina amin'izay rehefa eo nareo dia hiditra ato anatin'ny entrée amin'izay miditra atao vita zany zay étape zay dia miditra amin'ny étape manaraka tsika atao amin'ny entrée inona moa le entrée le entrée aloha zany dia mandray anjara asa anankiroa ny anjara asa voalohany zany aloha dia mampiditra ilay stock nareo voalohany satria rehefa une fois nareo hanomboka hampiasa n'ity logiciel ty dia tsy maintsy ampidirinareo ato hoe firy ny entana nareo ao amin'izao miresaka zao mba ahafantarany mba anombohan'ilay calcul hoe raha 10 zany ny entana anao dia ampidirinao zay 10 zay dia une fois ianao mahalafo ray dia mihaina iny lasa efatra zay aloha le anjara asan'le atao amin'le entrée na le achat nareo zany mividy dia rehefa avy eo mampiditra ihany koa izy raha misy nouveau entana ohatra zany zao hoe zao stock initialako efatra fa mety rapiditra nareo misy entana mivao tonga satria lany entanareo dia mampiditra dia atao amin'ny entrée ihany koa zany no mampiditra n'ilay entana novidinareo izay ho amidy zay zany le atao amin'le achat aloha ka rehefa mampiasa n'ity voalohany indrindra ianao dia zao tsy maintsy mampiditra ny stocknao ka io fotoana io zany mila mijery tsara anao hoe rovina ny fotoana ampidiriko an'ilay stock fa ndray mantsy mbola tsy tapakevitra nefa le stock miova indray fa rehefa tena tapakevitra anao nampiasa le logiciel dia mampiditra stock amin'izay nareo hoe isanareo mihitsy ny tena tsara aloha tonga dia midy mihitsy ny tsena androany après-midi anao inventaire tsika firy ny reo entana rehetrarehetra eo ahiditra nareo tsy rairay ao daholo ny entana apitso maraina mampiasa logiciel amin'izay afaka manao vente amin'izay zay aloha zany zavatra tsara mazava zay zavatra zay fa raha ohatra nareo kefa nanao essai majinijinika satria nareo rehefa mampiasa ny logiciel ane mety mba manao essai ohatra hoe nanao essai nareo ohatra ny varotra paracetamol nareo dia ohatra zao hoe mbola tsy azavaiko aloha avy eo azavaiko ihany rehefa eo fa tonga dia ohatra fotsiny toy hoe nanao essai nareo 30 satria vao nahazo an'ilay logiciel dia ndao mba anao essai kely an'ilay izy aloha ohatra zany zao napiditra n'ity nareo napiditra n'ity nareo dia avy eo enregistré dia efa misy midikan'io zany dia hoe efa tafiditra ny anatin'ny base de données anao le essai iny ka alohan'ny adirina le tena stock zany dia zao miditra ato amin'ny menu nareo ditanareo ato amin'ity données ty zay le base de données dia ny tsara indrindra dia effacer les historiques zany hoe reny zany le essai reny afaka kitianao iny dia maty daholo ny historique anao rehetrarehetra miverina zéro ny historique anao amin'izay fotoana zay aloha zany zavatra tsara atao arakaraka ny alavan'ny données anao no mahela sy mahavetivety anazy zay l izy départ zéro zany zao tsika zay tsika vao miverina any amin'ny entrée ndao amin'izay aro azavaiko ny fomba fanidirana entrée fomba fanidirana entrée dia zao zany le fomba fanaovantsika lay entrée eto aloha zany ianao no manao recherche lay produit ty dia tena mahafinaritra be satria tena efa nitsorona le fomba fanaovana anazy
mataonao recherche eto fotsiny zany ny produit anao ohatra zany hoe paracétamol na tsy paracétamol fa mety hoe spaghetti dia mitranga taotra spaghetti mety misy ohatra koa zao le ataontsika hoe le THB dia efa reo mitranga reo zay efa mitranga ao zany lay entananao dia ny zavatra mitranga dia zao kitihanao fotsiny loatra zany hivarotra THB anao dia ohatra hoe fafanao zany zao de paracéro kitihatanao THB na TH fotsiny areo dia efa mitranga dia kitihanao ity voalohany ity hitanareo tonga dia miseho azy ato ilay izy dia mampiditra quantité hoe firy ny quantité firy ny stockanao mety hoe manana 7 bouteille ianao dia miditra indray ianao ato amin'ny cachot kitihanao indray ny cachot dia mety hoe manana 1 cachot ianao fa ny zavatra mitranga raha mijetrika dia ohatran'ny tsisy PU ato rehefa tsisy PU ohatran'io zany nareo dia vérifions fa tsisy prix zay ny THB cachot 60 nao ahoana ny atao lasa ianao zany miditra aty amin'ny menu dia miditra any amin'ny prix fa normalement tokony hoe felonareo ilay izy vao mandeha ty ataontsika hoe rahetsy amiditsika roalina sy rahetsy zao izy efa tafiditra dia very amin'ny entrée amin'izay tonga soa ny rahetsy efa reo hitantsika reo zany ila izy ohatra zavatra hafa indray na midinao ohatra spaghetti indray dia kitihanao fotsiny eto dia miseho le izy kitihanao fotsiny eto dia miseho le izy afaka annulena le izy raha ohatry hoe tsy ahiditra indray kitihanao fotsiny tandrify le izy dia ato amin'ity menamena be ity kitihanao fotsiny ato dia tonga dia maty ilay partie misy azy zao zay fotsiny zany mamono anazy afaka verina ahiditra THB dia ahiditra antsika ato araka lenteneko misy hoe code produit ohatra zany zao hoe THB T6B tonga dia mivoaka le izy raha tadidinareo ilay code fi zany mila mémorisena kely mino fa hainareo satria io any isan'andronandro io kilalaonareo rehefa miverimberina ao an-tsainareo iny code produit iny tena matsiro be mampiasa anazy code produit fotsiny dia samy vita fa raha mbola tsy zatra dia afaka miditra ato amin'ny recherche dia kitihanareo le izy dia misoratra makany ity no mamafa fafanareo zao zay fotsiny le izy dia rehefa eo ato amin'ilay nom de fournisseur ohatra zany zao hoe naka ny tiako dia naka ny tiako ohatra hoe misy 50 bouteille ato dia misy cachot bouteille daholo ka ireo misorantsika ireo dia ataontsika hoe 60 bouteille dia tonga dia vato zany hoe io zany ny PUL izy araka mitovy an'ilay prix arika dia ny total zany rehefa atao fois 50 2000 ty dia mahazo aniny io dia ny total général zany ity ambony ity zay dia ato amin'ny nom de fournisseur ny anaran'ilay fournisseur ohatra hoe Pascal ohatra mifakanareo entana dia ny échéance hoe rovina no andaovana le vola indrindranareo mbola mitrosy dia ny échéance ataontsika hoe mba mam'izay miteny excel hoe efa kaikaiky ilay daty andaovanareo le vola ohatra zao ataontsika hoe 13/05 2025 ohatra 2025 zao le izy dia rehefa manao anazy ataovy bara le manelanela anazy dia avy eo jinitsika ny entrée dia amin'io zany fotoana andaovako lay vola zay zay aloha zany zavatra tsara marihana kely dia atony anaran'ilay fournisseur rehefa vitsy zay dia afaka tsindrinareo ity enregistre ity dia miandry kely nareo dia rehefa misy an'le soratra hoe tafiditra entanao dia ao izy zay atony tsy hoe zay fa copie données copie avec succès dia tsindrinareo ali ok zay fotsiny ny atao amin'ny entrée ty zany notification important kely amiko satria tena miantoka ilay logiciel zany sy ny données anao ty amin'ny ankapobeny rehefa manao an'ity enregistré ty ianao isaky manao vente dia mienregistré automatique ny données anao zany hoe enregistré mitovy amin'ity zany io fa ny zavatra tsy maintsy tsara jerena koa dia hoe indraindray anao manao entrée nefa ny entrée tsy mienregistré avy eo zany hoe enregistré anatin'ny base de données fotsiny fa tsy enregistré ato anatin'ny excel ka conseil zany ty hoe à chaque fois ianao mahavita opération rehefa mba milamindamy mihitsy dia milahatra be ny olona dia tsindriny foana ity enregistré ty jereo tsara batako ty ny soria dia eto no misy azy normalement tokony mitranga eo foana io par défaut fa raha mbola tsy mitranga eo io anao io dia afaka affichena le izy ohatra zao miaffichena azy kitianao eto dia kitia cocheanao ty enregistré ty dia mitranga eo le izy dia kitiana zany iny isaky ny mahavita
vente anankiray na isaky misy mouvement zany na koa zavatra mitranga dia izao afaka hoe kitenao le izy ka rehefa mikite anazy ianao dia tsy maintsy enregistré no kitianao fa raha tsy zay io dia tsy enregistré ny zavatra nataonao teo tandray misy de ne pas enregistré indray fokitika fa ity enregistré ty mihitsy zany no kitianao zay zany am'le resaka hoe enregistrement fa indraindray so dia very ny donné anao. Daory rehefa vita indray zany ny entrée dia miditra amin'ny étape manaraka mazava ho azy rehefa tafiditra ny entrée zany hoe efa tafiditra ao zany ny stockinao hoe afiry ny entananao dia rehefa tafiditra ao anatin'le izy ianao dia afaka mivarotra amin'izay dia lanantsika eny zava somary ampifangaroko ty resaka vente mba hitenenako aminareo hoe mety daholo ninona produit metinareo dia ohatry mifangaro pharmacie mifangaro boisson mifangaro ny resaka pipelina fa mety daholo izy dia somary mifangarongaro kely izy dia rehefa tafiditra ao dia afaka manao vérification avy hatrany atao menu atao amin'ny stock dia kitianao fotsiny ty actualiser ty dia rehefa kitianao iny actualiser iny dia reo daholo zany ny stocki anananao reo zao le THB vao nahitra antsika teo THB 63 65 zao tsika manana stock actuel dia ty zany entrée 50 mbola tsy nahalafosana mihitsy ilay izy dia manana an'ireo zany tsika zao ny valeur lay le entana zany zay afaka tonga dia mijery stock raha mijery tsika fa ato afaka sy valina ndao afaka sy valintsika fotsiny ohatra hoe ndao le THB fotsiny jerentsika dia reo zao le THB vao nahitra antsika teo ohatrany napiditra kotsika reto efa nahidrako taloha reto efa napiditra inona vao nahitra antsika vao teo spaghetti dia reo zany zao ny stock ananatsika ilay izy zay refit zay ndao ty THB ty nitaditsika kely THB 65 sy 33 zao no nananatsika dia afaka amidy afaka manao vérification antonareo dia miditra atao amin'ny vente amin'izay tsika ty ny étape manaraka manao vente amin'izay nareo dia rehefa anao an'ilay vente tsika dinona ny zavatra atao takan'izao zany le izy rehetra rehetra daholo ny zavatra vazavaintsika rehefa hivarotra zany ianao dia zao manindry atao amin'ny recherche aloha ianao zany hoe inona le produit amidy ohatra zany zao THB TH fotsiny soratanao dia mivoaka daholo ny THB rehetrarehetra ao dia entonao mijery tsara fa ohatra mitovitovy le izy vérifie tsara hoe bouteille ve namidiko saka zao kitianao zany ohatra hoe ty bouteille ty kitianao dia rehefa kitianao iny dia tonga dia mitranga ato le izy tonga dia mitranga ato amin'ny liste ato dia efa fata tonga dia mitranga ato koa ny stock hoe firy ny stock ananatsika ao 50 zany zao le bouteille ananatsika dia ahitranao ato ny quantité le namidy fidin'le olona ohatra hoe vidy anankiroa dia tonga dia efa io ny vidiny akoatran'izay mety mividy 65 bouteille ihany koa izy io tsika manana stock tsika 60 dia ohatra ataontsika 65 mavidy betsabetsaka ny olona mividy 10 dia efa tonga dia io ilay total le izy dia tonga dia ao zany le izy afaka ihany koa ataonareo atao fahafatsika aloha eto mamafa koa tonga dia efa ampianariko ny mamafa dia makaty fotsiny anao atao amin'ity 2 dia kitihanao fotsiny eto kitihanao fotsiny eto mahafinaritra be mampiasa anazy zay le logiciel 1.2 efa no hatsaraina no amoraina ny zavatra tokony ataonareo dia kitihanao fotsiny dia maty ho azy ilay produit afaka ataontsika code produit angoa ajantsika hoe recherche hoe raha tsy ilainareo afaka ataontsika hoe T3B zay le zay zao le bouteille zay T6B mety raha pidapida kokoa zay dia mampiditra fotsiny nareo varotra ato mivarotra 30 dia ato mivarotra 20 ohatra zay le izy fa zavatra mitranga zany dia zao rehefa tsy mitranga aloha ty stockanao ty dia tsy maintsy mampiditra entrée anao zay rehefa tsy manana stock ianao dia tsy maintsy mampiditra entrée raha ohatra mampiditra entrée nareo ka tsy mety tafiditra anatin'ny stock le izy contact anay nareo fa mety misy olana kely na ny fausse manipulation tsy fantatra zay olana fa micontact anay nareo fa mampiditra entrée rehefa tsy tafiditra ilay stock zay zany aloha le izy dia ny fanamariana ihany koa ny quantité ato zao normalement impolo zany zao stock tsika dia raha ohatra ka mivarotra mihoatra n'io 70 dia inona zavatra mitranga tsy ampitsony ny stocknao satria logika be zany satria tsy afaka hivarotra entana ina moa izy ty mihoatra ny zavatra ananana 10 ananako nefa zany varotra 70
dia tsy mety zay fa aidiro aloha le entrée raha ohatra mety misy zavatra mitranga ohatra hoe ankalela be raha nefa anaty tomobile nefa ho avy le izy afaka tonga dia ataonao pré entrée zay afaka tonga dia mampiditra entrée ianao zany atao amin'ny menu dia tonga dia mampiditra entrée vetivety aloha ianao zany atao amin'ilay THB tasy hoe verina kely ao amin'ny vantsika inona ohatra le tsy ampy teo ohatra zao zao tia THB 65 ty 65 bouteille ty tiako ampina dia miditra atao amin'ny entrée afaka tonga dia hoe ty zao le THB 65 bouteille anao efa misy folo avy any efa misy na ataontsika hoe misy roapolo avy any dia tonga dia ahidritsika vetivety le izy raha ohatra efa ho avy zay entananao zay dia enregistrena dia tafiditra le izy dia raha mijery an'izay tsika ty amin'ny menu ty amin'ny vente dia hitanao fa tonga dia niakatra 80 hatrany ilay entananao zay le izy dia afaka manao vente amin'izay 70 le saiko soratako dia zay aloha le izy ao ve zay dia tsindrinao ity rehefa hamafana azy atao aloha fotsiny no kitianao fa andao averintsika ihany aloha le produit teo dia ataontsika hoe 30 ty zao tsy misy ty fahafatsika aloha fa tsy misy ty 65 bouteille no misy 80 dia mifidy 30 bouteille ilay olona zay dia raha mijeritsika dia tonga dia efa misoratra ato zany ny total le izy ty zao ny totalany 159 dia ny remise avy eo resantsika ina le hoe net ty total ty ny sorana ny remise dia le montant payé eto amin'le montant payé zany afaka tonga dia hoe ny ankamaroan'ny olona moa zany ny 80% io le tonga dia mandory vola dia kitianao fotsiny ty payé ty dia tsy mila soratanao fa tonga dia 159 tonga dia payé ao le izy dia tsisy crédit zany izy reste crédit tsy misy fa ndraindray koa misy karazako loatra hoe kabe le calcul ataontsika hoe 7 alina sy ray hetsy no nomeny dia soratanao ato le 7 alina sy ray hetsy amin'izay anao tsy mandray machine ntsony ndraso lasa 7 hetsy sy ray tapitrisa indray 7 alina sy ray hetsy no nomeny le olona dia rendu ohatrina nomena averina mamerina arivo sy ray alina zany ianao raha tsy dia anao kajikajy an'ilay izy ianao zay dia avy eo enregistrena fa ohatra hoe tonga dia paye vola feno zany nomeny dia tonga dia juste ty paye ty fotsiny sortianao dia tafiditra zay ilay vola n'le olona zay zany izy dia soratanao eto ny nom an'ilay client ohatra hoe ifeno no nividy anazy zay zany le izy ato amin'le remise hitanareo misy an'ty option d'affichage ty raha ohatra hijeren'le remise tsika sy option maromaro dia raha ohatra hoe mikitika an'ty option d'affichage ty dia tsy mety mitranga le izy tsy mety tsy manome an'iny zavatra mitranga eto aminareo dia kity fotsiny hoe ty gadana maitsomaitso kely ty dia reo aviketikeo la gadana maitsomaitso dia mihidy ny takelaka dia tsindrinareo ny ok dia mikitika ato amin'izay dia kitianareo ilay remise dia mitranga lay remise inona le remise raha ohatra zao manao fihenam-bidinareo misy miadivarotra le olona ndoranga alatsaka ho adiny remise aloha zany tsara zavaina fa remise par prix ohatra zany zao hoe roanjato sy roa arivo prix dia niady kely le olona dia andatsahako arizato dia tsindrinareo fotsiny ny arizato dia jereo tsara fa arizato fois 30 dia zay mahatonga nyty hoe 3000 ty ato zay ohatra niady varotra kely izy datsaka 10 ndray rato dia alatsakatsika 10 dia jereo tsara fa milatsaka 10 ilay prix ale izy au lieu de 159 dia any sorana 4500 dia lasa anty 1500 zany ilay prix ale izy fa afaka efasena iny remise iny da tsy manao remise nareo dia miditra option d'affichage dia décochena ilay remise rehefa tsy ilainareo mety misy koa le manao an'le PUC prix spécial dia kitianareo le prix spécial raha nanoatra prix spécial nareo dia safidinareo fotsiny le PUC izy zao nisy PUC dia hitanareo miova izy zao izy zao prix normal izy zao da 2200 fa rehefa cliqueko ty PUC ty dia lasa raha mijeritsika dia lasa 2300 ilay izy ohatra n'izay fotsiny zany ho an'izay mila consignation dia kitianareo itikazina consignation ity dia makany zay aloha zany izy fa andao akombontsika any reto fa amin'ny ankapobeny misy ny olona mampiasa misy tsy mampiasa dia décochena le izy rehefa
sy ampiasaina fa ny code produit sy ny recherche dia mijanona eo foana. Zay angambany amin'ny ankapobeny ato amin'ny vente hiditra kely ato amin'ny facture tsika. Rehefa vita zay dia tsy mbola enregistrena aloha fa miditra makaiza raha mila facture aloha dia kitianao ity facture ity dia takatakazao zany ny endrik'ilay facture ity. Raha voalohany ianao mampiasa anazy dia ato amin'ny nom du magasin soratanao ato amin'ny kitianao zany amin'ny nom du magasin dia ovanao ny anaranao na ohatra zany zao hoe ilana tsy mikely fa mbola midina izy fa afaka ovanao le izy dia afaka normalement afaka ovanao zany ohatra ny takan'ity adresse ity dia afaka soratanao hoe adresse de point dia soratanao eo ny adressenao dia soratanao eo daholo numéro téléphone ty tsy azonareo kitihana atao numéro téléphone ny client afaka soratanareo eo ny numéro téléphone ny client ohatra zay le izy normalement azonareo ovana daholo rehefa fa mbola misy zavatra kitihana kely fotsiny. Eto amin'le hoe cliquer ici pour ajouter de logo ato zany raha manana logo dia kitihanao fotsiny eto dia iny zany no mitondranao makany amin'ilay sary ohatra zany zao hoe mampiditra sary ohatra ty zao manana logo ako ohatra hoe ty zany zao logo anao dia kitihanao fotsiny iny dia miandry kely dia io ilay izy afapatapatanao any amin'izay tiavanao azy ilay sary io zany le izy. Raha ohatra efa nisy teo dia kitihanao fotsiny dia supprimer dia manjavona teo le izy zay ohatra zao zany lay pose lay facture tonga dia mapitraka ato raha tena somme 162 000 ariary ty le izy 162 000 ariary ohatra n'izay. Dia avy eo impression ny imprimer adino kely raha imprimante standard ohatra Epson, Canon sy HP sy ananao zany dia ato amin'ny impression standard fa raha le kely majinika reny ianao raha le impression kely imprimante thermique filaza anazy dia kitihanao ty imprimante thermique ty kitihanao fotsiny le ato amin'ny imprimante thermique dia ny imprimante thermique atsika exporter ny word aloha le izy zay vao imprimena zay zany hitako hoe nahatsaratsara anazy kokoa dia kitihanao fotsiny zany ao amin'ny impression thermique dia raha mijeritsika dia misy word vaovao mitranga normalement tsisy an'iny fa misy an'ity word vaovao mitranga ty dia avy eo imprimenao fotsiny ilay izy. Zay zany fomba fanaovana azy. Zay zany ny impression ty raha impression anina dia atony impression thermique zay zany ilay izy. Zay ndray zany mahakasika ny ato amin'ny vente dia avy eo nareo miditra amin'ny étape manaraka fa rehefa vita dia kitihanareo ity enregistre ity soratra androsa satria tsy ampy zao le volana alohany zay mahatonga ny hoe soratra androsa satria misy amina 30 000 ariary ny fena dia soratana dia miandry kely avy dia soratra tafiditra ny entanao zay zany le izy. Raha mijery stock tsika ndao tsika mba hanandrana mijery stock amin'izay dia miandry kely ilay enregistrement aloha raha mijery stock tsika dia actualisena io zao le voalavitsika teo 506 ny DHB anao ao dia makany raha mivarotra manaraka anareo dia miamitombo foana ilay vente zay zay le zany mahakasika ny vente. Dia ato amin'ny données rehefa hanova zavatra nareo raha ohatra hoe ty moa zany tsy dia matetika dia tsy dia nataonay hoe tena anina be le izy fa naizana zany aza mora ihany mijery anazy fa tsy dia matetika zany hoe manova zany. Raha ohatra zany zao hoe misy diso ny stock nahidranareo misy diso ny vente nataonareo dia mijery an'ireto zone de recherche be da be reto nareo voalohany indrindra sy valinareo aloha hoe inona le zavatra diso asavy sa dépense ve dia kitihanareo arakaraka zay ataontanareo ohatra ataontsika hoe le dépense ohatra nisy diso diso ohatra lay dépense dia kitihanareo aloha atao amin'ny dépense dia avy eo dia mitranga ny daty dia mety fatapatatrareo hoe daty tamin'ny vina tamin'ny 25 février ohatra inona ny dépense tamin'ny 25 février io le izy dia akisaka nareo moramora makaty satria aty amin'ny farana aty misy an'le izy reo le izy dia mety diso ohatra ty zavatra reto moa ny zany tsy tena izy fa mba ohatrohatra fotsiny diso le montant dia ohatra ataontsika ohatra zao dia
ohatra n'izay fotsiny ny manovana azy takan'izay raha iverina indray zany tsika hoe te hijery anazy ray manontolo hoe dia kitihana fotsiny aloha le x tony ao misy an'ireny x reny a kitihanao reny x reny tia miala teo ilay filtre be da be ohatra zany zao atao amin'ny ventiny reny misy diso le izy tsy normal le ventiny alefanao dia iny dia aveo dia jerevanareo afaka mijery produit mihitsy nareo ohatra hoe ny farine misy diso dia mbola afaka misafidy io zany zao farine tamin'io ihany tamin'ny mercredi ihany no mivarotra dia afaka akisakitsika ohatra hoe quantité vendue adino napiditra ny quantité vendue dia mampiditra 2 nareo nama fa remarque kely ity zany mba tsy ampirama l'excel moko tsy dia matetika loatra le manova dia rehefa ohatra hoe nanao 2 nareo tato dia tsy maintsy nareo aloha zany no manao calcul mandray kajy kely nareo hoe 2 fois 14 148 000 dia apetraka nareo ato ilay total important kely zay mba tsy maintsy ataonareo zay satria raha ohatra tonga dia nataoko teo izy dia tena miramma be ilay izy satria ny base de données dia tsy natao hanao calcul fa natao hitazona données fotsiny ny asany fa raha natao tsy hitazona calcul eo dia miramma be ka éviteo aloha ny raha azo atao éviteo ny manao an'ilay erreur fa apetrao foana hoe manaova vérification tsara zay vao kitika ny enregistré zay dia mba manao calcul kely zany nareo mameno an'io takan'izay koa nanany amin'ny achar nareo zany dia manao kajikajy kely nareo vao mety le izy zay le izy vandao hivadika amin'ny zavatra hafa indray tsika ary afaka mijery ato amin'ny contrôle indray tsika ohatra zany zao ny androany ny 21 dia sélectionné nareo eto afaka ataonareo par mois io atao amin'ity hitanareo ato amin'ity jour ity dia ataonareo hoe mois dia mijery tsika février dia tonga dia mivoaka io daholo ny total ny février ray manontolo tonga zany dia io zany le izy tonga dia hitany ao hoe io zao ny achat-tsika io ny vententsika tonga dia efa hitany ao daholo afaka ataontsika par jour koa le izy afaka atao par jour ohatra hoe tiako fantatra ny androany fotsiny androany zao 21 dia afaka jerentsika fotsiny ny 21 reo zany le izy dia sélectionneko le produit reo zao le produit tiako anaovana na koa hoe tonga dia afaka ataoko 3 jours mety koa zany dia mitranga daholo ny produit ao anatin'ny 3 jours ohatrazay zany le izy zay afaka mijery akoatsika atao amin'ny bénéfice ny bénéfice koa dia araka le tenentsika teo hoe afaka asina daty ohatra le teo ihany koa tonga dia bénéfice février kitiako ny janvier za moa zany mbola tsy nanao janvier satria vao zao mivoaka logiciel ohatra zany zao hoe février dia tonga dia mivoaka ao bénéfice brut azoko zany 527 millions dia ny dépense 23 millions dia nanesorana nampifanesorana zay dia io zany sisa bénéfice ty ampelatanako marina fa grossiste moa zany ty nanaovako exemple ty dia le atoko ohatra mahazatra afaka sélectionnetsika par jour le izy ohatra hoe mba nanahoana ny bénéficeko androany dia mijery zany tsika tiakisakitsika dia mijery an'ilay daty ny 21 février tsika dia kitiatsika ilay 21 dia tonga dia reo zany ny bénéfice koa androany bénéfice ko maly raha nisy dia maly zao dépense fotsiny nisy fa tsy mivarotra angamana ohatra dia ohatra zao dia afaka kitianao afaka ataonao 3 jours par semaine zay itiavanao anazy mety zany dia afaka sélectionnenao tsirairay ao afaka ny dépense fotsiny jerevanao reo zany dépense fotsiny reo zany zao ny zavatra ny ala tamiko dia fa reo hitatsika rehetrarehetra reo le izy koatran'izay ihany koa ato amin'ny crédit rehefa misy olona mitrosy dia andovola izy dia voalohany indrindra kitianao ato amin'ny actualiser crédit dia aveo dia cliquenao iny amin'izay zany mba mise à jour le olona mpitrosa dia ato amin'ity flèchette ty amin'izay anao mijery andao jerentsika ohatra ny Paul dia tonga dia avoakany ny Paul zany reo zany ny entana namidiny ny entana ny vidiny dia efa misoratra ao daholo momba azy rehetrarehetra dia ty ny total ny achat ty zany crédit dia afaka mandovola Paul ohatra hoe valo mihitsy aloha nalohany androany 1 2 3 dia aveo dia ok raha mila reçu de versement le olona dia kitianao ty reçu de versement ty io le izy dia
ty zany sisa reste crédit dia avy eo imprimenao kitianao fotsiny io imprime io dia mivoaka ny facture ny reçu de versement izy rehefa izay dia validenao validenao dia rehefa validenao dia efa miova avy hatrany ilay crédit lasa io sisa satria efa nialan'ilay crédit vao nahiditra antsika teo afaka mijery crédit collectif tsika kitianao le crédit collectif afaka mijery amin'ny anaran'olona ohatra hoe raha tiako hita daholo ny pindrana rehetraretra dia reo le izy reo ray manontolo reo ny pindrana ao aminao io ny mipeta io ny sosy io ny cédric io ny parfait mitranga daholo na ohatra hoe olona vitsivitsy ihany raha olona telo fotsiny dia reo ny cédric ny endy ny mélanie dia tonga dia mivoaka eo dia tonga dia hitanao ato ihany koa ny total ny crédit an'ilay olona ny remboursement efa nandova izy raha efa nandova izy tonga dia misoratra eo ny reste crédit any aman'olona zany dia efa tia hitantsika maso ty hoe reo daholo ny total ny crédit any aman'olona ahafahanao mandray fanapakevitra amin'ny situation ny entananao zay le crédit collectif zay dia tombobouton to moa zany nataoko tiana dia atao amin'ny stock indray tsika atao amin'ny stock kesakitsika kely ty atao amin'ny stock zany dia ahitantsika ny entana hoe firy ny ampy manahoana izy tsy ampy manahoana ny etahan'ny stock tsika ao dia afaka mandeha par produit ohatra hoe café fotsiny jereko dia moa zany zao tsy nisy le izy lasa aloha atonga mane cliquer aloha ato amin'izay mitranga dia sélectionneko ohatra hoe reo produit efatra reo manahoana dia tonga dia ty zany zao mifantany hoe tsisy tsony ty zany zao efa tsisy tsony raha afaka jereko daholo izy ray manontolo dia hita hoe aizany ampy ty zao efa latsaky ty satria nanaovako anazy ny réglage any dia zay latsaka ny 3000 dia ataontsika hoe tsy ampy tsony ilay produit dia efa hitanao eo daholo afaka fotsiny hoe ny ampy rery ny kitianao fotsiny ny ampy dia zay produit ampy rehetrarehetra io tsy dia ilaina loatra fa matetika ny teny ilana dia ny tsy ampy dia reo zany zao ny produit tsy ampy ny spaghetti ny huile sy ny farine reo zany tsy ampy mila anaovana commande dia tonga dia efa misoratra eto ihany koa ny valeur ny stocknao hoe ohatrinona zany ny stocknao ty moa zany dia tena faneniko hoe natao chiffre ngeza mba hiporofoko aminareo hoe afaka migery n'importe quel chiffre zany ilay logiciel atsika matanjaka dia matanjaka tokoa izy dia afaka migerer amina million milliard dizaine de milliards vitany foana ny manao calcul tsy misy fahadisoana ao ohatr'izay zany ny ao amin'iny stock iny dia tao indray tsika hiditra atao amin'ny prix tingamany any amin'ilay vidéo lavo nareo no mahita an'ity fa anjaranareo ny mameno an'ilay prix rehefa tena tapakevitra nareo ny vidy anazy dia azavaiko milamina tsara izy any atao amin'ny dépense afaka mijery ihany koa tsika ny dépense afaka maniditra ohatra hoe androany ohatra hoe androany zany nanome salaire na mpiasa dia za ohatra nasa non dépenseur dia 400 000 ariary akoatran'izay ihany koa akoatran'ny salaire ihany koa dia ohatra hoe mbola nanome ataontsika hoe loyer dia soratanareo ato nasa ihany dépenseur ny loyer 500 000 ariary dia avy eo enregistrena iny dia tafiditra ny anatin'ny donné anao zany le izy ohatra zany rehefa manao le izy dia raha mijeritsika ato amin'ny bénéfice dia tokony efa ho hitatsika ato amin'ny dépense ato iny kitiana kely ty actualiser ty amin'izay manao mise à jour le izy dia afaka jerentsika ilay dépense vao nahidratsika teo izy lay vao nahidratsika teo androany 21 kitianareo fotsiny 21 reo zao le vao nahitrako teo loyer salaire sy ny rehetrarehetra ao dia efa tonga dia tranga ao zany ilay izy akoatran'izay tableau de bord zay tena ilana indrindra tableau de bord tsika dia misy karazany anankitelo misy ny stock ny vente ary ny période sesika raha atao amin'ny stock ny stock zany dia efa hitantsika hoe reo zany ny stock tsika ato ty zao mbola misy hoe tena stock mitatangana be mbola misy 12 000 pièces ny inona izy ato ny savonitsika zao tena mbola betsaka ny café manakara ihany koa dia tena mbola betsaka dia betsaka ny vitsivitsy dia efa reny amin'ny farany ambany reny dia efa anjaranao mandray décision ao afaka sélectionnenao reto produit reto ohatra hoe raha reto enina reto fotsiny jereko dia mba manahoana dia reo ihany no tranga eo ao
zay sélectionnenao ihany zany no mitranga ohatra hoe ny détergent ihany nijereko dia miova ho azy arakaraka an'izay safidinao ilay zavatra mitranga. Raha tianao hitranga daholo izy ray manontolo dia kitianao fotsiny ilay x kely mipetraka eny dia tranga daholo ny produit anao ray manontolo. Koatran'izay afaka mijery ihany koa ianao ny venty ihany koa dia mitovitovy amin'izay anatiny ka misafidy jour anao ohatra ataontsika hoe jour nanaovana venty ohatra ny 14 jusqu'à 22 ohatra dia sélectionnenao fotsiny izy dia avy eo antsika mijery produit inona nijereko mba nanao ary lafiko tamin'ny vary mba nanao io vary lafiko global 5 kilo io lafiko lena io lafiko afaka ataontsika journée ray io afaka ataontsika andro ray tamin'ny 20 moa zany tsy nalafo vary fa raha rehefa tena madiny tsenanao dia hitanao foana ny zavatra izay lafinao. Koatran'izay ihany koa dia ny période ataon'ny période indray tsika dia atony isany ahafahanao mijery hoe fotoana inona ny tena mandeha ny tsenako ahafahanao manampy stock misimisy kokoa rehefa akaika io andro io ohatra hoe weekend na akaiky fety na ohatr'izany dia afaka jerentsika ato afaka ataontsika par jour. Io zao par jour dia miditra ato fotsiny tsika taizany février ohatra hoe nanomboka hatramin'ny février 1er février jusqu'à 15 février dia hoe taizany nandeha indrindra ao moa zany mbola tsy nanao venty atao fa ndao ataontsika hoe reto sélectionné ntsika dia zao le izy nandeha indrindra zany zao dia tamin'ny 17/02 satria tafiakatra ny chiffre be io ny venteko zany regny zany total ny venty vitanao tao anatin'io andro io to zao majinijinika dia ty farany ambany aty no misy anazy fa rehefa tena aminao venty régulier anao dia hitanao tsara hoe ny évolution an'io courbe io en fonction an'ilay zavatra tadiavinao ato afaka ataonao par mois koa io fa zany ato moa zany mbola tsisy mois fa rehefa tena misy ny anao dia hitanao tsara mihitsy ilay fizotry n'izy hoe nanahoana tamin'ny février nanahoana tamin'ny mars sy ny tariny dia tonga dia hitanao eo ilay izy zay ohatr'izay zany ilay izy tia mpagnarana dia manentana antsika hividy an'ity logiciel ity izay amin'ny sarany amin'ny rary dia mirary satria dia raha etsy ariary ny vidiny raha manakarama gestionnaire ray ianao tsy mino angamba fa tsy ampy anazy ray volana akory zay nefa ty dia eo aminao mandritra ny taona ary mandrakizay izy dia azonao ampiasana foana ka manentana antsika ny loginasy hanjifa izany efa misy larataroby io ambany io afaka mifampiano tsara tsika raha eto atsirabe nareo dia afaka manantona izay amin'io anaovana ny andefasana ny entananareo ny logiciel nareo zay fa dia makasitraka indrindra manantena antsika hanjifa ny vokatra malagasy veloma to.